Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo, ampitombona aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy. Alahady 17 ny volana Novambra, taona 2024. Alahady natoka amin'ny fiangonana, ho alahady ny ray aman-dreny, mpamorona ny FPVM, Flou national ny FPVM, Dada Randrenatoandro Zany Josefa. Tonga eto isika riavana, idera sy amin'ny voninahitra n'Andriamanitra satria hafa loatra ny andro androany fa tsy tahaka ny alahady tsotra fa ao anaty mifankalazana faha-20 taona ny orenan'ny FPVM ihany koa. Andeha amin'ny voninahitra azy isika fa manatrika antsika eto izy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia! Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enky mivonina amin'ny tany rehetra. Amen. Ny salamo faha 150, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha-enina. Ny hira 157 ao amin'ny firana protestanta, andininy voalohany ihany no ataontsika, dia isy vavaka ao aorian'izay vao mipetraka ny fiangonana. Tsy angina reny ny ompy no ianao ry ziona fa miposaka aminao ny fahazavana soa. Rehefa hitantsika ny salamo faha 150, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha-enina, andeha rahantsika miredina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe Alleluia! Iteran'i Jehova amin'ny foko rehetra ao, eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehova ka dinihan'iza rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany, ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay, manao izay ahatserovana ny fahagagana taona izy. Miantra sy mamindra fo Jehova, nomeny anina izay matahotra azy, tsarova amin'ny mandrakizay ny fanekeny. Ny herin'ny asany nasiony tamin'ny olony, dia nanomezany azy ny lovan'ny jentilisa. Amen. Voninahitra ny no asandratra eo aminao Andriamanitra. Andriamanitra tompon'ny tompo ary mpanjaka ny mpanjaka. Andriamanitra dia rainay sy omenay voninahitra ety ambany masoandro fa nahary tongotra aman-tanana anay. Ianao ry tompo no niantranay ka nameanay tombonandro pahavelomana na tratrarinay ty andro alahady andro tsara ity. Misaotranao ny amin'ny tahinao ny fiaina amin'ny mpanomponao. Pasteur Randrenatoandro Zany Josefa, nahatratra izao alahady ny mpitandrina amin'ny faha-20 taona ny fiangonana FPVM izao. Tonga eto ary zahay Jesosy eo noho izany fitahinao izany. Hivavaka aminao Andriamanitra, anaty tanana aminao Andriamanitra, fa ianao dia niteny hoe izao olona noforon'ny tanako izao, tiako amin'ny voninahitra ny anarako izy. Mangataka aminao ry tompo ny fanahinao masina anao ka ameno ity toerana ity. Ary anenika anay tsirairay avy.
eny mpitoerana eny hatrany tapindohanay ka hatrany faladianay. Hatreo amin'ny fotoana rehetra tao androany Jesosy eo, ho voninahitry ny anaranao irery izany. Ny anjelinao, ireo miaramilanao, ireo olo-masina efa tonga any aminao Andriamanitra, manome voninahitra anao andro manalina, ary mitalakotrokotroka tahaka amin'ny varatra amin'ny fiderana taony sy mindraondraona tahaka ny ranobe ho ny tenin'ny soratra masina. Tsy mba mahay an'izany izahay, fa hita fitsanganana ankehitriny ny mpanomponao ary manondrika ny lohany fanajana amin'ny fanjaka ny mpanjaka, ka mba raisy fa vokatry ny fonay rehetra zao manao hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, eniky ny voninahitra amin'ny tany rehetra. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Andriamanitra ry havana dia manambara ny teniny mandrakariva amintsika zanak'olombelona. Araka amin'ny voalaza ny soratra masina, ny lanitra sy ny tany ho levina hoy ny Tompo fa ny teniko aharitra mandrakizay. Miloha amin'ny andrenesantsika ny afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny président Nefsaty Andriamatoa Rosa, andeha mbola hitsangana isika alohanao ny hira 720 ao amin'ny firana protestante, ka ny andininy voalohany ihany manao hoe Jesosy irery ihany ny filazantsara soa nentin'ireo mpanompo toriana aminao. Hitsangantsika anao ny andininy voalohany ry havana. Fa ny sampana mbola mitsangana. Ho fiarabantsika rehetra sampana ny dada amin'ity andro aladin'ny mpitanjana ity dia andaontsika samy miaraka hika ilaza sy teny hoe arahaba azy dada malala. Manisa telo ako dia miaraka manatanteraka izany tsika amin'izao aladin'ny mpitanjana izao. Isa, roa, telo. Arahaba azy dada malala. Mahazo toerana ianareo to. Mbola ampitombona amintsika manjakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Alahady andro tsara, alahady natokantsika ho alahady ny ray aman-dreny mpitanjana ao anatin'ny taona. Efa nanatanteraka izany ny sampana tsirairay avy. Alahady entina mankalaza izao andro ny ray aman-dreny izao eto amin'ity toerana ity. Ny tenin'Andriamanitra izay hotarina amintsika amin'izany, akatsika lesona, fananarana, fampianarana izay efa nampianarin'ny ray aman-dreny mpitanjana antsika tany anatin'ny sampana amin'ny tany tamin'ny endriny maro samihafa, dia hitantsika ao amin'ny Hebreo. Hebreo 12:12. Hebreo 12:12. Ny andininy fahafito, ny fahavalo, ny fahasivy. Hebreo 12:12. Ny andininy fahafito, ny fahavalo, ny fahasivy. Izay novakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, afaka miaraka mamakitsika. Amin'ny anaran'i Jesosy, tsarovy ny mpitondranareo izay efa nitoro ny tenin'Andriamanitra taminareo. Heveriny hafaran'ny fiainany ka rao ny finoany. Jesosy Kristy no tsy miova maty sy anio ary mandrakizay. Aza mety avily ny fampianarana maro hafahafa ianareo, fa tsara raporenina amin'ny fahasoavana ny fo, fa tsy amin'ny anina izay tsy mahasoa ny mahavatsa azy. Amen. Izany no tenin'Andriamanitra horenesika amin'ny tenandroany ity. Tenin'Andriamanitra ihany koa ho atolotsika ny ray aman-dreny mpitanjana.
Tenin'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy zanany ato anatin'izao fiangonana FPVM izao, izitsika zanany eto amin'ny tany nanandrano. Tenin'Andriamanitra mety efa tsaroantsika, mety efa rentsika, matetika azy zany tenin'Andriamanitra zany. Tsarovy ny mpitondra anareo, tsarovy ny mpitondra anareo, izay efa nitoro ny tenin'Andriamanitra taminareo. Raha iompana kokoa aminay hoe malagasy isika, ny teny malagasy dia andeha hojerevintsika manokana ny hoe tsarovy. Ary amin'ny endriny tahaka izay no hitondrako kely ny saitsika amin'ny tena androany hoe tsarovy. Misy zavatra tokony ho tsarovana zany ny amin'izao ray aman-drenitsika izao. Misy zavatra tokony fantanana ny amin'izao ray aman-drenitsika izao. Mety zavatra maro nefa fantatsika, nefa mety maro ihany koa ny tsy fantatsika. Na mety tsy noetseretsika koa kanefa nitariton'izao ray aman-dreny zao hitoriana ny tenin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Gaga angamba ianao raha mety ho resahako kely izao toe-javatra izao. Fahatsiarovana izao ray aman-dreny dada Ranjena atoandro izao. Mety tsisy nareo remarika an'izany na fanamarinany amin'izany. Fa za manokana amin'ny tenanao dia tarika ny saintsika amin'izany hoe fahatsiarovana izany. Anisan'izany tokoa tany aloha tany. Zavatra vitsivitsy ndeha ho sariko ny saintsika. Dia mety hatadiavantsika zavatra hoe nitombona tokoa ve nitory ny tenin'Andriamanitra tamintsika dada, tamin'ny andro maro samihafa, tamin'ny fotoana samihafa izay niainantsika. Tamin'ny taona 20 tany ho any, 700 misy mbola tsy teraka tamin'izany tsika tao anatin'ny sampana, misy nefa niaina tamin'izany, ary misy vao niainga koa tamin'izany rehetrarehetra izany. Rehefa natsiaro ary fitadiko tamin'izay dia izao fiantsoana izao dada Ranjena tany izao tamin'izany fotoana izany tany amin'ny taona 90 tany dia hoe pastera be. Misy natsiaro an'izao tsika hoe pastera be ny fiantsoana anazy. Dia mety anotantsika tsirairay avy hoe fa manino izy natao pastera be, ngeza be ve izy tamin'izany sa ohatranao ny any habeany. Fa zao ny zavatra natonga an'izay, izay le fahatsiarovana natonga azy hoe pastera be. Nisy pastera stazera niaraka niasa taminy tao. Dia rehefa manatanteraka asa ny sampana dia efa miresaka hoe aizy ty no entina, dia hoe any amin'ny pastera be. Rehefa miteny hoe pastera be zany tsika tamin'izany fotoana izany dia any amin'ny dady izay. Zay ny zavatra tsarovana zany izy rehefa tsarovana hoe pastera be dady hoe zany tamin'ny fotoana izany. Fa nidina taty tanànan-jany moa tsika amin'ny maray aman-dreny mitoby anazy dia zay niovany hoe dady izy no nidina taty. Tadidika ihany koa tamin'izany taona 700 tany ho any zany dia niboraony izy dia atao amin'ny akany tao, mbola akanja berita izy tamin'izany fotoana izany. Akanja berita dia eo amin'ny sisiny kely eo vao miditra vavady dia eo amin'ny sisiny ankavanany eo niboraony dada. Sabo mirefy eo amin'ny 2 metatra sy 20 ampitombona 2 metatra sy 50 ny habeany. Kelikely izay habeany izay borao an'izay. Ary ao dada no mandray ny olona. Fa rehefa tonga ianao amin'ny 5 maraina andeha latsa dia efa mivoaka ty amin'ny vavady ny filarana. Dia efa eo no mieritreritra fa ahoana ary fa ho aiza dia tononjeto. Ao amin'ny pastera be izy amin'izay fotoana izay. Dia rehefa tonga avy any dada midina izy avy any amin'ny valy eo izy midina. Rehefa midina avy any dada dia iny izy midina niaraka tamin'ny blouse fotsy. Izy io mantsy ny fahafantarako azy mpampianatra fasoma, mpampianatra soratra masina tao amin'ny kolejy tamin'izany fotoana izany. Zay dady io dia midina izy sady mitsikitsiky miaraka amin'ilay blouse na mpampianatra iny izy mity dia mitsikitsiky dia mijery ilay olona be da be eo izy. Fa tsy tafiditra eo aloha anao raha tsy rapitso maraina ireo ho an'ny sasany. Dia valiteny mahazo anao hoe mbola tsy sitrapon'i Jesosy no ifandraisanao amin'ny dada. Izany anisany zavatra niainana tamin'izany fotoana izany. Tadidika ihany koa hoe fahatsiarovana mahatsiaro ny mpitondra antsika isika. Tamin'ny taloha dia ny sampana, rehefa vokatry ny sampana dia antsony dada ny sampana izay tompom-bokatra isaky ny alahady hariva. Isaky ny alahady hariva dia antsony dada ny sampana. Dia ao dada no mananatra ny sampana, manoro ny sampana ny lalakale rehetrarehetra, miteny hoe zao. Ny zavatra tokony tanterahanareo rakizy. Ary teny io dia teny avy amin'i Jesosy nampitondraina izao ray aman-dreny izao. Ary rehefa nampitondraina izany ray aman-dreny izany teny dia izao ny zavatra misy. Rehefa mivoaka avy eo ianao ny ankabeazany dia mitomasa latsa-dranomaso ny sampana. Taty aoriana nefa dia ozy dady hoe tsy zakanareo ny tenin'i Jesosy. Tsy zakanareo izy ny tenin'i Jesosy fa aloha tenenina tsotra fa raha tenenina ohatran'izao nareo dia mavesatra aminareo. Zavatra netony dada nitoriana ny tenin'Andriamanitra tamin'ny sampana tao izany zavatra rehetra ampatsiarovako antsika izany. Tahak'izany koa ny katekômena, rehefa nianatra katekômena tamin'izany fotoana izany dia misy ilay sôty. Misy sôty ny katekômena. Dia ty kilalao ty no kilalao fampianaran'ny dada ny anaty katekômena any ilay antsoina hoe mpanarato.
fa manino moa atao mpanaratompanarato zao ny afa-tsy data tamin'izay atao mpanarato-olona ianareo hitoro ny filazantsara, atao mpanarato-olona ianareo fa tsy mpanarato dia misy kilalao ampianariny tady ao ho any zay natadidy an'izany fa tsy afaka anao le kilalao moa tsika eto androany ho any zay natadidy an'izany ady ao anatin'izany koa dady no mametsaka afatra hoe manarato-olona dia hoy izy miteny amin'ny sampana sy ny katekomena hoe raha fa azo mitovy ry zalahy aza mitarano. Misy tika izay zavatra teneny dady zay ho an'ny tanora hoe raha fa azo mitovy hoe aza mitarano tia dada kenjena zany hoe aleo tsika samitsika ihany no miaraka manatanteraka ny asa fitoriana no miaraka ao anatin'ny fanambadiana izay ny teneny dada. Rehefa miresaka amin'ny dady ihany koa tsika fahatsiarovana dia ny fitenin'ny dada rehefa miresaka aminy ianao dia ahoana fiteniny oleroa zay ny fitenin'ny dada oleroa sao dia tsy mety ny ohatran'izao sy ohatran'izao oleroa zao zavatra miseso tokony tanterahana zavatra ny teneny dada zao zany fahatsiarovana zao ray aman-dreny izao. Ary rehefa miantso telefona na miantso dada telefona dia zao mampianatra izy teny tokana ny teniny ianao anaty telefona mila atao ny hira zao tapaka ny telefona eo ianao dia sanganiana misy tanjona tiany dada otikendrehana sy hotatranona amin'izany mampianatra anao hikarokaroka sy eritseritra sy anaka-javatra zany rehetrarehetra zany zay ny hevitsy dada tamin'iny tonga dia tapahany telefona dia anao no mieritreritra inona ny tiany dada hotatranona sy toy ny tenenina amin'le hoe oleroa miaraka amin'ny telefona amarabaranako mety fitadiana ihany mety tsara fantatsika kizakehitriny dia zao dada tao amin'ny akano tao tamin'ny mbola akanjaberiza dia nanala le tomobile 504 zay izy tadidiko zay 504 zay 504 ny tomobilany ary dada dia ty tomobile kojakijainy io zay moa sampana dia eo ambany izy mitazana anazy fafafay ny tomobile io karakaray ny tomobile io dia mba niretsaka zay sampana tamin'izay dia hoy zay rehefa niretsaka tamin'izany fotoana zany hoe ka nalaza koa tamin'izany fotoana zany hoe 504 fanaovana rally tomobile fanaovana rally dia hono ny ankizy niresaka tamin'izany raha hidaty angamba ny tsy pastera efa nanao rally io zay zany zava-dadidinay kanefa tsy zay rally tamin'ny asa fitoriana ny filazantsara ny tanjona nykenjen'ny dada zany tamin'ny fotoana zany nirikona veny izany fahatsiarovana rehetrarehetra zany zy sanjo malala isany sampana anatin'ny firaisan'ny sampana zo dada malala naveriko zany rehetrarehetra zany fa tianao ampitaina hoe tao anatin'izany rehetrarehetra zany ianao dia nanatanteraka ty tenin'Andriamanitra ty hoe tsarovo ny mpitondra anareo zay efa nitoro ny tenin'Andriamanitra taminareo misy tenin'Andriamanitra tiany dada ampitaina foana ny amin'izany rehetrarehetra zany raha milahatra amin'ny braony ianao dia mila tianao ampitaina hoe mila manana faharetana raha manatanteraka asa ianao dia misy tenin'Andriamanitra tianao ampitaina aminao amin'ny zavatra rehetra tiany mitsanga raha anatanteraka zavatra maro samihafa anao dia tiany ampitombo ny finoanao zany misy tanjona nataon'izao ray aman-dreny zao ary zao sampana ny katekomienina zay niofa sampana dia izy niezaka ny fitiavan'ny tanora nanonona tao anatin'izany zay tsaroko namoronana ny sampana fefy ny hafafi tamin'izany fotoana zany avy any amin'ny katekomienina ny angany rehetrarehetra reny zany rehetra zany dia nahafantarana fa tia miaraka amin'ny sampana ny ray aman-drenitsika ahafantarana fa tia mizara manjakariva izy ahafantarana fa mampianatra ho arofanina ho an'ny sampana izy ary ahafantarana fa mitaridalana ny sampana zetra izy mampianatra mananatra ary mindrindrindra mampitombo ny finoana azy zay fampitombo ny finoana zay no zava-dehibe amin'ny fiainatsika zay mety fahatsiarovana kely netiko tamintsika tamin'ny tenandroany ity ho fahatsiarovana zao ray aman-dreny mpitanjana izao fa nyfanontaniana mipetraka amintsika avy hatrany milaza amintsika avy hatrany dia manao hoe fa maninona moa no tsarovana ny ray aman-dreny fa maninona moa no tsarovana ny ray aman-dreny tsarovana izy fa maninona tsarovana izy fa maninona soratra masina zay vakitsika teo nitory ny tenin'Andriamanitra tamintsika tsarovany zao ray aman-dreny zao satria nitory ny tenin'Andriamanitra tamintsika izy dia rehefa tsarovana izy dia maninona koa arao ny finoana mila manaraka amin'ny finoana zao ray aman-dreny zao itsika tsy afaka manjefy ny finoana tsy afaka mandanja ny finoana hoe takahoana ny fanjefesana ny finoana anankiray fa ny zavatra tsapatsika dia zao hoe arao zay hitatsika zay tsapatsika zany zanaka izay ny volavolainy sy ny karakarainy
arao ny finoany, arao ny tenin'Andriamanitra zay nomeny antsika tsirairay avy. Dia atao fitsapantsika amin'ny fiainantsika fa miasa ao anatintsika Jesosy Kristy Tompo. Ao nambony Tompo fahavalo tamin'ilay soratra masina teo hoe Jesosy Kristy tsy miova malisy an'io ary mandrakizay. Jesosy Kristy no tsy miova malisy an'io ary mandrakizay, ary izay no voizina zao ray aman-dreny izao. Izay no ampitainy zao ray aman-dreny izao amintsika ka tiako ho zarainy amintsika tsirairay avy. Atao fitsapana izao tontolo izao fa ny ray aman-drenitsika nanao rahalia amin'ny fitoriana filazantsara, ny ray aman-drenitsika nanao rahalia amin'ny fikarakarana ny fiainantsika tsirairay avy. Dia tiany koa tsika mba ilazany amin'ilay Jesosy Kristy Tompo hoe izy no tsy miova malisy an'io ary mandrakizay. Eo ambanimbany eo hoe tsarovana ny ray aman-dreny. Ilaina tsarovantsika foana izao ray aman-dreny izao, satria maninona koa aza mety avilofilo ny fampianarana maro samihafa isika. Maro ny fampianarana mitsangy ato amin'izao tontolo izao, amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, na manoloana ny teknôlôjia fotsiny aza. Fa izao andoantsika tsaro ny ray aman-dreny. Ary rehefa mahatsaro ilay ray aman-dreny isika amin'izay fotoana izay, dia mahatsiaro fa tsy hiova lalantsika fa ny ady lavaka izay nidinantsika ao ny toerantsika, ny toerana izay niantsonantsika, ao ny hipetrahantsika fa atsika mitondra ny filazantsara amin'izao lalan'ny fiangonana FPVM izay misy antsika izao. Ny fahatsiarovantsika ny ray aman-dreny no ahafahantsika manatanteraka izany, izay nitoro ny tenin'Andriamanitra tamintsika, izay mila hanarantsika ny finoany ary tsy hamelantsika avilivily ny fampianarana maso samihafa ry sampana malala. Tsaroviny ray aman-drenitsika, jereny ray aman-drenitsika fatarony aminy dia arao ny lalakaleany, arao ny finoany. Ary rehefa avy mampianatra atsika izy, rehefa avy manome ny soa atsika izy, mandritry ny 5 atoandro, itsika ihany ny ao an-tsaina, itsika ihany no eritreretin'izao ray aman-dreny izao fa ny ray amin'io andro ihany no mba hatsiarovantsika azy. Ary rehefa mahatsiaro azy tsika, rehefa mahatsiaro ny ray aman-dreny tsika teo amin'ny fomba malagasy, dia inona ny tokony ataontsika anazy? Manao inona? Manao valom-pabena. Izany anisan'ny fitazana anankiray ny taizana ny zanaka malagasy hoe anisan'ny fahatsiarovana ny ray aman-dreny dia ny valom-pabena, izay efa takotakona amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Tsy hita intsony hoe aiza ny valom-pabena ny ray aman-dreny? Noho ny mafy ny fiainana, noho ny fahateren'ny fotoana, noho ny zavatra maro samihafa dia tsy hitantsika intsony izao tanterahana. Dia ny valom-pabena, mila valom-pabena izao ray aman-dreny izao satria nafita soan'ny sampana. Mila valom-pabena izao ray aman-drenitsika izao sy mitadalana ny sampana manjakariva ary manome ny sosony tsara ho an'ny sampana sy ny zanaky ny fiangonana manontolo. Ny zaza makatoa, ny zaza endry dia manome valom-pabena ny ray aman-dreny. Asa izany valom-pabena izany dia lehibe tokoa ho an'izao ray aman-drenitsika izao. Inona ny valom-pabena voalohany indrindra tokony mentsika ho an'izao ray aman-dreny? Inona ny valom-pabena tokony mentsika izao ray aman-dreny izao? Ny vavaka angamba ny voalohany indrindra. Ny vavaka ny voalohany indrindra. Tia laza aminao dada fa tsy nandraony ihany no mivavaka ao anao reto sampana ireto, fa araka nefa mba fandehanako mba mijejery ny sampana eny tsy indraindray dia anisany ao anatin'ny fotoam-pivorian'ny sampana ny fitondrana ambavaka anao. Ary dia mivavaka ao anao re sampana ireo amin'ny fotoana efa mahatsiaro ny fotoam-pivorian'ny tsirairay avy. Mandrika anankiray izany izay isaorana antsika sampana fa anisan'ny valom-pabena izany. Anisan'ny valom-pabena ataontsika koa dia ny fanekentsika hanatanteraka ny asa fitoriana amin'ny filazantsara. Ary tsapantsika izany fa nanatanteraka izany isika valom-pabena izao ray aman-dreny izao izany. Atsiarova manjakariva fa nisy zanaka, nisy mpianatra, nisy sampana no taneny hoe mandehana amin'ny toy ny filazantsara. Mandehana manarato-olona ianareo, manarato-olona ho an'i Jesosy Kristy Tompo. Mandehana manarato-olona ianareo. No tanterahan'ireo sampan'ireo zany, na hatsany andrefana, na hatsany atsimo, na hatsany avaratra, na hatsany atsinanana, dia nanatanteraka izany ireo sampan'ireo nitoro ny filazantsara. Dia tsapany koa fa
nanatanteraka izany koa ianao dada, tsapanao hoe nakary atsimo dada, nakary avaratsy dada, tany ho any atsinana ny dada, nakany anjefa ny dada. Dia reny zany atsapa fa ny amin'ny fotoana tsy amin'ny fotoana dia miaraka eny foana ny sampana sy izao ray aman-dreny izao. Ono fiteny malagasy zay hoe ny alahelo ony tsy vitany sentosento, ny hafaliana ony tsy vitany orakoraka sy ny tetehaka sy ny tabataba. Fa mila hetsika izay tsy maintsy ho tanterahany zany, mila hetsika izay tsy maintsy ho tanterahantsika zany azaka ny toroten'ny ray aman-dreny any keo hoe nateo any nytrojanony n'Andriamanitra teny amin'ny rahony, dia teo koa ny fihetsehana nataony hanatanterahany zany. Mametoky izay dada fa mbola ireo ny zanakao mbola volony hanatanteraka ny asa fitoriana filazantsara izay na ny ranao sy nampianarinao ho an'ireny zanaka malalanao reto. Mino sy mahatoky izay fa pirahalahy mianala isika. Ray aman-dreny zanaka, ianao tokonay izay tokonao amin'ny asa fitoriana filazantsara. Andrinindrindra ny fampiroboroboana izao FPVM misy antsika izao. Mbola manaiky izay, fa mbola iay azakazaka aminao foana azy dada malala, mbola hanatanteraka ny asa fitoriana filazantsara, mbola hanohananao amin'ny fomba maro sy ny hetsika maro samihafa hanatanterahana ny asa an'Andriamanitra. Dia tsy ho kivy ianao amin'izay mahita an'ireto zanak'ireto. Mety ho tazanao ihany, mety eo ny ditraditran'ireo zasy ireo hoe, mety eo mety tsy araky ny filazantsara nataonay tsy rairay avy izay ilay maha-olombelona, kanefa kosa mahatoky sy mino izay. Fa rehefa mahatsiaro anao manjaka rivo, izay ny tenina toe tsarovo ny mpitondra anareo dia vao mahatsatso fotsy hoe tsy izay ny le teniny dady, izao ny le afa-tsy dady, dia mahatoky sy mino fa ndeha araky ny tokony izy ny zanaka malalanao. Jereva ny baibolitsika, epistily fahatelo nosoratany Jaona, amaranako izao tenin'Andriamanitra zao epistily fahatelo nosoratany Jaona, hitatsika any amin'ny faraparan'ny pejy any ilay izy. Raha ohatrany ity baiboly kelikely ity dia 790. Epistily fahatelo nosoratany Jaona, indrindra sampana tiako hipetraka tsara eo ambany masontsika izany rehetrarehetra izany. Tena andininy faharoa dia izao nanaovantsika anazy, hotsojano omentsika n'izao ray aman-dreny izao hoe fiteny hoe ry malala ny eo vaovaintsika hoe dada malala, mangataka izahay, le ao zany hovaina hoe izahay, tsika rehetra zany satria tsika dia iray any amin'ny tompo. Dada malala mangataka izahay mba hambinina salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao, tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Andao tsika sampana zay araka natanteraka ny fiangonana manontolo, andiny manisa telo aho, isa, roa, telo. Dada malala mangataka izahay mba hambinina salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao, tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Afetsika fanjoany. Dada malala mangataka izahay mba hambinina salama zavatra rehetra ny ianao, tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Amen. Zany dada malala ny fanirin'ny sampana, mirary izahay ka mirary, mbola ho lava velona ny ianao, ho tsatso ny taona mitsingeningeniny izay, ho tsatso ny alahady ny mpitanjona hatanteraka ny asa fitoriana amin'ny filazantsara izay napetraka Jesosy taminao. Azy izay sampana dia mbola eo anilanao manjaka riva miaraka amin'ilay Jesosy mifidy, ilay Jesosy tsy miova maly sy anio azo manjakizay. Ary mino izay fa ity no afa-tsy apetraka dada aminay rehefa avy eo hoe tsy manana fifalinana be moatran'izao dia ny anjenesako fa mandeha araky ny fahamarinana ny zanako. Amen. Hitako izao sakaiza Jesosy no mpanavitra, tsy mba lany ny fity Jesosy no mpanavitra. 250 eritreretantsika n'izany tenin'Andriamanitra izany, andininy voalohany ihany dia hitsangantsika aorianan'izay hivavaka. Hitako
Ankehitriny ary ny tompo aizany fitafianareo no triatriarina fa ny fonareo ny triatriaro eto anatriako. Andeha hitsangantsika hivavaka iaiky amin'ny fahotantsika eo anatrehan'ny tompo faolombelona tsy tanteraka isika. Vavaka tsika ry havana. Sotranao zahay Jesosy eo noho ny amin'ny teninao izay mbola mampatsiahanay mandrakariva ny tokony atsiarovanay ny mpitondranay dia izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminay. Ifonanay aminao Jesosy. Fa tsy mahatateraka izany teninao izany izahay. Fa raha 530 ny andro ao anatin'ny taona, andro ray no mba hatokanay atsiarovana izany mpitondranay izany. Ianao koa dia nanafatrarao ny fonony. Fa tianao hanina fonona mafiorina ty anatinay mantsy izahay ry Tompo, ka dia izany no itenenanao an'izany. Jesosy eo, rehefa tojo fisidrana ny fiainanay, tojo zavatsarotra izay ety ambonin'ny tany, merikerika ry Tompo, ary to tea metraka fanontaniana hoe aiza ry Andriamanitra, tena mamonjy anay ve izy. Ifonanay aminao no izany ry Tompo, fa ny fisalasalana manoloana ny teninao, dia voalaza ny tenin'ny soratra masina fa mahatonga anay tsy hanapoha andray zavatra avy aminao Andriamanitra. Mamelana elokaiso amin'ny fahotanay ary ankehitriny izay rehetra mety nampisaraka anay taminao Andriamanitra, dia sasao ny fahotanay ary diovy ny elokay. Fa raha mbola miratra koa masoandroka mandra-pahatonga amin'ny filetehany, tsy misy olo marina ambanin'ny lanitra izay manao ny tsara ka tsy nanota. Kanefa ianao ilay Andriamanitra tsy nizatavan'ny olona, no miteny indray ankehitriny hoe raha hiverina ianareo ane dia ho raisiko indray, ary raha manavaka ny zavatsoa amin'ny zava-dratsy ianareo ho solom-bavako. Sotra indrindra Tompo, fa iza mono Andriamanitra tahaka anao izay tsy mba mitahiry fahatezerana amin'ny asan'ny tanany, fa mamindra fosy miantra ary maro-po sady be famindrapo, ka nanao fanekena fa na dia hetsika ary ny tendrombohitra ary na dia hifindra ary ny avoana, tsy hiala aminareo ny tanam-pamonjeko. Voavelanao ny elokay ary voasarinao amin'ny fahotanay, faly izay noho izany famonjena azonay izany, ka indreto izay redona amin'ny tononkera amin'ny voavela eloka izay nisoratan'i Davida mpanjaka manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarina amin'ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahany. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virgine, nijarana napaka Pontio Pilato, nomboana tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any hevin'ny tsara mivelona sy maty. Mino ny fanahy masina, fiangonana masina manerana an'izao tontolo izao, fimbona amin'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsangana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Tompo malalo mpanjakako ianao, tao mihafarisy lahatra no mifamonjena vitanao. 730 firana fanampiny ny andininy voalohany andry. Yeah.
raisoa izany vavaka sy refidirana izay nataonao izany tompo fanomezam-boninahitra ny anarana irery ihany voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany alleluia masina 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 Jehova tompony maro eny teo voninahitra tany rehetra amen teo tanteraka tokoa n'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen mipetraka ny fiangonana. dia mbola ho ampitombonao amintsika mandrakariva nery avy malalo amin'ny tompo a fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Tonga amin'ny fotoana hamakina ny aniverserintsika ankehitriny alohan'izany nefa dia miaravanao dada na totosa tokoa an'izay raika amin'ny 50 taona lasa izay mino izay fa Andriamanitra mahay zavatra araka ny teniny fa raha miasa Jehova miasa iza no ahasakana dia mbola manantena raika amin'ny 50 taona manaraka indray izahay misaotra Jesosy. Tononina ampanajana ny anaran'ireto olona tonga ny anaran'ireto Raely Arso Mariety aniversera tamin'ny 5 novambra mangataka fahasalamana izay ihany olona ray ihany natonga ny anarany a hiaraka hitsangatsika hivavaka tompoko. Voninahitra ny eo anao rerana Andriamanitra rainay tsara indrindra ilay tompo sy mpanjaka anay ilay tianay ilay atsoina isan'andro atsonandro tokoa ianao dia atsonandro atsonalina dia atsonalina fa Andriamanitra tsy mba mitaray tanina miepaka tokoa ianao dia ianao ilay tianay efa tianay taloha tokoa ianao tompo ary tianay ianao ankehitriny izany eny asa iny manatona anao hoe miantso anao eny fantatra dia fantatray tokoa saro-piaro dia saro-piaro tokoa ianao amin'ny fanahin'olona anankiray izany mahatonga nyreto mpanomponao reto tondra ny teny ny anoratra ny anarany hovakiny aty amin'ny alitara ety anaingo an'izao alitara masina izao fa mba vafirindreo anjelinao reo tokoa moa izany mpanomponao izany no fidinao afaka hanonona ny anaran'izy ireo izay aty amin'ity alitara masina ity magataka aminao tompo toy izay rehefa nitarihanao azy hatramin'izay a mbola nomezanao azy tombonandro fahafenona tokoa amin'ny andro sisa mbola iainany mahay zavatra ianao Andriamanitra izany vavaka izany notonononay amin'ny anaranao Jesosy eny mpanomponao ihany izay mbadabada mivavaka amin'ity androandro ity ary mbola nomponao mandritra ny andro iainany rehetra misaotra Jesosy eo voninahitra amin'izany dia anao rery ihany amen. Mahazo mipetraka isika tompoko. Eny tompoko tonga amin'ny fotoana fiarabana isika fiarabana zao ray aman-jenintsika izao isika amin'ity androany ity anatanteraka izany isika sampana amin'ity andro ity misy ihany koa ny fianakaviana izay tonga eto misy ihany koa ny mpitanjana izay tonga eto ny fotoana moa manjoso dia manjoso ihany dada koa efa fantatsika fa tsy amin'ny maraina izy no teto dia ataontsika arak'izay fomba aingana nantanterahana izany fifamparapatsika izany araka ny voalazako teo dada malala dia njeto izahay sampana hanatanteraka araka ny voalaza teo hoe ny hafaliana tsy vita ny orakoraka fa misy marika tsy maintsy ho tanterahana izany rehetrarehetra izany nefa alohan'ny rehetrarehetra tsy sanatsy tsy tena ialohandrina akoriny fa tsapanay fa mbola misy ny fianakaviana mbola misy ireo avy any ivelany anatanteraka izany hafaliana izany mba tsy halavan'ny fotoana dia anao hira anankiray tsika dia mijory ety ianareo manatanteraka izany fiaramifaly amin'ny dada izany amin'izao latin'ny mpitanjana izao dia nareo fianakaviana ianareo fiangonana avy any ivelany izay anatanteraka izany na ny tokony olona samihafa dia ao anatin'ny tira anankiray ity no anatanterantsika n'izany rehetra izany na misy ny fiangonana misy ny pastera dia miresaka amin'ny dada vetivetika eo dia manatanteraka izany sika tsirairay avy nira fa nefa ny 20 taona efa niatsa fitsapana ny andiny voalohany ihany dia tonga dia miatsana avy hatrany ianareo azy voalazako teo.
zany rehefa mampapiaty ifinonana tao tsaratana ina fitombony raliny foko ekota iandro mavioe inaelana mineya afaratsinami rany finoko inamerayande afatiny fe faentena famitatsanasa tonga dia mandroso avy hatrany isika tompoko a manatona andray aman-dreny eo a amin'ny fandaminana rehetrarehetra dia ny mety angambana tsara dia tsara tokoa le valobabena ny vavaka fa alohantsika rehefa any amin'ny fanana dia akambatsika rehetrarehetra ny vavaka mba tsy halavan'ny fotoanantsika tompoko. Dia mandray fitenenana pasteur misy olo tena ny fianakaviana izay tsy zoviana aminao moa reny fa dia kitapo ny finosana iray andy amin'izao andro lehibe izao raha izay ny azontsika ilazana azy ataona moa tsy teny hoe andro lehibe izao fa mba alaivo saratsaina fotsiny eny hoe mpanompo tsy mahasoa itsika izay ity amin'izao tontolo izao ity na nitendren'Andriamanitra azy dia manendry andro anankiray izy Andriamanitra lehibe no manendry andro anankiray mba ahafahantsika mifaly ary tsy tsika ihany fa ny fiangonana fa izy tenany izay niantso anao koa miara mifaly amintsika eto zany zavatra tena mampahery zany raha toka hoe misy ny fampaherezana Andriamanitra tsy mahavoy izay ny isaorana ian'Andriamanitra miaraka aminao miaraka amin'ny fiangonana fa tena lehibe ny famindrapon'Andriamanitra ny fahasoavany indrindraindrindra ary finosiny ao anatin'io tenintsika isan'andro zany hoe fitiavana lehibe misaotra an'Andriamanitra izay miaraka amin'ny fiangonana raha mba havelany joro ampaherenao tahaka izao. Faharoa mijoro ety ihany koa izahay mitodika amin'ny fiangonana FPVM ray manontolo izay tarehinao misy eto anilanilako eto misy birao vobe ianareo no solitenan'ny fiangonana FPVM rehetra misaotra anareo izahay ninona ny isaorana fa i pasteur io anie tsy mahafinaritra tahaka izao raha tsy teo nareo raha tsy teo ny fiangonana ary ny hahatsaran'ny fiangonana azy izay notaizan'ny pasteur no mahatoy zao azoko finaritra mahafinaritra tahaka an'izao tsara ny mpitandrina tsara ny fiangonana tsara ny fiangonana dia mahatsarainareo ny mpitandrina izay ny mahafaly anay izay Andriamanitra momba anareo Andriamanitra iainy fivavaka reo ka ny fitahiana avy amin'Andriamanitra ny fahasoavany ho aminareo fiangonana ihany koa izay ny antony hoe miara-paly etontsika satria nanendry andro Andriamanitra mba hahafahany miara-mifaly amin'ny zanany rehetrarehetra misaotra indrindra tompoko ny fahatelo sady farany angamba pasteur dodika aminao izahay reto zany le piraitapo tena piraitapo amin'ny maha-olombelona eto raha ny tena marina pasteur za manokana ary imbonako amin'olona rehetra zany fa tsy misy mihitsy ahafahantsika miteny ao andratren'Andriamanitra hoe rehefa mihafotsy ny volo miamitombo ny taona dia mihakely ny asa tsisy an'izany fa arakaraka ny hahafotsy ny volo mahalehibe ny taona
mabe ny azo. Ary raha tsika malala zany fa nahinao ary mipatatra an'izany. Aminao izao mivantana aminao mihitsy izany teny izany. Ary izany ny antony hijoroana eto hoe aza matahotra pastora. Andriamanitra lehibe, tompony lanitra sy ny tany izay nifidy anao. Izy aloha lalana anao. Izy tompo lanitra sy ny tany no miara mandeha aminao. Ary aza dinonao fa momba anao izy. Ary tsarovy izao fa io Andriamanitra lehibe, tompony lanitra sy ny tany izay nifidy anao io no ametraka ny teny velona sy mahery eo ambavanao izay tsy ho azo ny fahavalo resena na faliana akory. Ary tahaka izany koa ny fiangonana FPVM rehetra sy izay rehetra miaino anao dia handray fahasoavana sy fitahiana avy amin'izany teny alokon'ny vavanao izany. Aza matahotra ary aza mieritrerika foana ny mpanao Andriamanitra. Farany tsy dia tohinina akory ny zavatra tolotra ianao. Fanomezana tahaka ny fanomezana, fiombona-po, fiombona-tsaina, fiombona-panahy. Tena kely randrarina sy nitsy ny fahatsarofo pasteur fa endriky ny fifankatiavana tsy miovy reny ao anatin'ny mpiraita-po. Ary izany ny toana azonay hoentina eto anatrehanao fa tsy manadino anao reto mpiraita-po aminao reto. Misaotra indrindra. Misaotra pastor. Maso makatirana sy efa navita dia mandroso avy hatrany izay mbola manatanteraka dia mandroso amin'ny dady eo. Afaka mandray micro ihany ireo dia miteny avy any amin'ny FPVN izao na ampitanjana izao, mena micro tsy maninona, mety izany. Me micro kena eny tony ilay olona miteny eo. Entoviko. Avy amin'ny fitandremana FPVM Ivato dia avy amin'ny asa mpifoazana anina moa sy teo? Mitenika. FPVM francophonie francophone tsy mazaza Malavolina dia Malavolina asa mpifoazana dia FPVM Vatolampy pasteur Martine Mbomamory entoviko. Asa mpifoazana Tanety be hony entoviko. FPVM Sahamamy distrikana Parafaravola. Volobavaka Tanjombato, Tanjondava, Talatamaty. Entoviko. Dia ampanajana angatako ampanajana izay ray aman-dreny hiraka rehetrarehetra eto solitena ihany dada avy amin'ny ray aman-dreny hiraka rehetra ao anatin'ny sany FPVM manolotra an'izao tsotra an'izao any dada. Dia mindrana ny tenin'i Jehovah Andriamanitra mandrakariva izay ilay teny fanekena fampanantenana nataony tamin'ny Abrahama ho tanteraka aminao koa hoe avy aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany sy ny FPVM rehetra. Mbola misy ihany avy aiza indray? Efa atao anatin'ny hiraka tsiraray iny kay sotra tompoko. Efa mijoro ihany zay dada dia 3 FM solitena fotsiny ny ambany eto fa samy manana ny fitandremany. Ary zay ara mialatsiny vao vita zao fa tonga dia tsy maintsy handeha satria misy vokatra ho tsara honenana zao dia lozana fotsiny anao grand écart be na katy aloha dia vita zay dia hiverina ny ray fa ny 3 FM mijoro eto androany miarahaba ny dada amin'izao aladin'ny mpitandrina izao
vonina mandrakariva mbola hiara-iasa amin'izay rehetra fanirahana zay rehetra fandaminana atao a tsodrano kely de kely de kely de kely a no atolotray a atao zay misolo tena nrehetrarehetra zay tsy ao dia mirary soa in jesosy tompoka. zay nga maneva ny ivelany rehetrarehetra zay ny sampana amin'izay zany zao ataontsika ny andininy faharota amin'ny lihira teo a dia miakatra veritrany a ety anoloany ety a sampana solotena roa avy any amin'ny sampana miaraka ny mpitanjona ao anatiny miaraka amin'izay mpitanjona sampana eo telo zany ianareo no mijoro eny a anatanteraka tsika izao mariky ny fifaliana amin'ny alahatiny mpitanjana izao ataontsika ny andininy faharoa fa raha ny fitoazana teo a dia efa miatrana avy hatrany ety tsika voatonotona ny sampana rehetrarehetra velona ato anatin'ny fiangonana. Ireo taona marina mpangina vao maika koa nampifoa ka ny tenjom-po izay notsonjina no nanondraka ny voa fa misahirana ny karakary ny asa tamin'ny kitsokoa ena mafy tena tany tsara ka ny jinja pokatso fandaminatsika azy rehefa voatonoko ny sampana zay manatona ny daty eo dia mitsangana ianareo a fantatrareo ny tokony atao mijereo ny sampana daty areo ny sampana rehetra solotenany eto amin'ny loanao eny ampitoerana eny avokoa ny sampana rehetrarehetra reto le zanakao a ilay ny volavolainao a efa nisy génération maromaro samy hafa aza ny tena mazina satria raha nietseretina hatrany amin'ny zo amin'ny 50 taona nalady mbotaniny zay efa elaela ihany zay a dia reo ny zanakao mirary zay raha mirary mba lay jesosy kristy tompo a le tsy miova maro seigneur manjakizay a mbola hitantana foana ny fiainanao ary mbola ho lava andro iainana ianao meny taona zato maro araka izay sitrapon'Andriamanitra ary izahay a dia manino maniry mbola hiaraka aminao foana tsapanay mantsy fa efa mitombo dia mitombo ny asanao amin'izao vanim-potoana izao dia efa fantatsay manokana ny efa afatra napetraka taminay a ena tsy efatsefa nyrehetra reny koa dia ho tahiny jesosy dada ho lava velona fanatera amin'ny zanaka manjafy rehetrarehetra hifanatitra amin'ny fiangonana FPVM maneran-tany sera Madagasikara tombo hery mitombo tanjaka ho ambinina ny fanahinao ny asa rehetra izay ataonao voninahitra jesosy mba tanteraka n'ilay ralia fitoriana filasan-tsara sy filasanan jesosy kristy tompo makasitraka anao izay dada sotra to miroso avy hatrany azy miroso eo dia mitononoko STKVM efa misy mpitanjana daholo ny sampana zao tata amin'ny ankehitriny dia reny izy ireny a STKVM fanantenana sampana fanantenana mitsanga anjony akavananjony ny ankizy Kayetam Afafi
ka teza lampy vonjony mpampianatra katezo kristiana tanora zokony fefy tabitany emia sekolelady sekolelady zokolelantym-panahy enjana zay le izy a zokolelantym-panahy enjana eselka mim CFF ary mamarana azy a amarana azy a dia miaraka miky sika zeto hoe arahaba azy dada malala ny firaisan'ny sampana mpanjana tany nananjano zay zany dada malala mahazotoerana mitsitsika mianakavy a zay dada malala ny azo natolotsirety sampanatreto a na ny ony tamin'ny etsika zay natao amin'izany ao fankalazana izao aladiny mpitanjana izao a olo efa teny malagasy zay hoe tsitsina mitondra vonitenina ho ny tompoko tsy mitondra afa-tsy neraky ny vava ihany a dia neraky ny vavanay ny entina manampy ny fonay feny fifaliana feny fitiavana ambola manome tokoy mbola hiara hanompo an' jesosy kristy tompontsika hiaraka amin'ny dada foana izay misaotra tompoko mahazotoerana ianareo alohan'ny anatantarantsika ny fanatitra dia jery ny oronantsary fohifohitsika ny tafika masina tafika masina nataony dady io a safitsidiana tafika masina nataony dady tsika fa zao io vokatsy dada androany dia tafika masina nataony dada no jerevantsika amin'ny tena androany ty loha dia aoriana zay anatanteraka amin'ny fanatitra tsika dada Randrenatondro Jean Joseph
ilay iray aman-dreny nitondra sy nitantana antsika nandritra izay fotoana ely izay. 10 taona mahery no nampitandrina azy, raha 20 taona kosa izay no nitondrany antsika teto amin'ny FPVM. Maro ireo asa sahana sy nanorahan'i Jesosy azy, ary betsaka ireo toerana notsidihany sy nanatanterahany ireo adidy lehibe nankinina taminy. Faritra maro araka izany no notsidihany sy nanaovany asa. Efa na dia tamin'ireo toerana lavitra indrindra aza dia nandalovany avokoa. Raha ity taona 2024 ity no resahana dia nandalo tany Andaingo, Andila Menakely, Ambatomirahavavy, Taolanaro, Marovoay, Sava Antala Sambava, Antsiranana, Ambondromifeh, Tomasina, Ambodanerana, ary afaka andro vitsivitsy dia iverina nokona mpitandrina, iraka ary mpiandry any Tomasina indray dada. Maro ny asa sahany mandritra reny fitsidihana taon'ireny, fampianarana ny asa mpivoazana, fanalana albatira. Izany no natao dia mba ampitovy lenta ny fotom-pampianarana FPVM maneran-tany. Ao koa ny fanokanana fiangonana, fanokanana mpitandrina, fanokanana mpiandry tany amin'ireo tobo maro isan-karazany, fanatanterahana ireo fotoan-dehibe sy fotoam-pivavahana tsotra. Mendrika dia mendrika tokoa raha atokantsika ho azy dia laty ity hitondrana azy ambavaka. Ndao ary sika atsiaro azy manokana ka ihany ka ireto tahirin-tsary mirakitra ny ampahan'ireo fitetezam-paritra nataony tamin'ity taona ity. Mijery finaritra ary e! Fatongavana atao Andila Menakely nanao consécration pastorale salovana ny fiangonana. Ay, marina nanahabenareo mandray anay ampifaliana tena mitiavana amin'ny soa rehetra ka dia tena hoe lavelona daholo ny Andila Menakely a. Andila Menakely zany any Ambatondrazakany zany. Fifaliana foana ny fandraisan'ny olona amin'ny filiale ary-dada vatony. Zao ny ao anatin'ny fiangonana Andila Menakely izay nitokanana tamin'izany. Taorian'ny 15 taona ny dada dia niazakazaka izy a mitety ireo fiangonana FPVM rehetra any ambany ravinkazo any satria zanaky dada daholo reny. Tsy tsika rehetra amin'ny tanana an-drano zanaky dada fa zanany daholo ny FPVM manerana an'izao tontolo izao. Tsika fiangonana ihany koa izy izay fiangonana boarina rehetra. Feo dia nanokana tao Andaingo tamin'ity taona 2024 ity a. Toby Andaingo izay manana endrika vaovao satria maro ny fanamboarana natao tao a, dia tena fifaliana ny tao a, ary nasiana takela-bato mihitsy ho fahatsiarovana izany a. Nambara tamin'ny fomba ofisialy fa toby ny FPVM ny Toby Andaingo.
avy eo koa dia namonjy ny faritra Sava dada tany amin'ny faritra Antala izy a niaraka tamin'ireo mpiara-diano sy ireo délégationna niaraka tamin'ny Braofobe anatanteraka ny fanokanana tany amin'izany faritra Sava zany. Zao ny cortège ny fitsenanany dada avy any amin'ny aéroport. Fifaliana be foana ny fifandraisana sy ny fifankahitany dada miaraka amin'ireo zanany. Io ny FPVM Antala izay isan'ny fiangonana FPVM tsara indrindra satria dia tena niezaka zareo palissandre daholo ny décoration any trano zany dia voninahitra Andriamanitra rehetra. Iraka sy mpiandry maro no notokanana tao anatin'izany fotoam-pifoazana herinandro isan-keritaom-pifoazana tany Antala zany. Niona tamin'ny Nenester izy teto izay isan'ny fifoazana niaraka tamin'izany izay namakilay tany amin'ny faritra Sava iny. Efa 90 taona mahery moa Nenester amin'izao. Teto dia nitsidika toerana ray tany izay ananganana toby ao Antala izay toerana hotokanana zany anaovana ny fanokanana amin'ny manaraka. Fanifoana ny zanaka fiangonana mandray any dada rehefa tonga ny amina toerana ohatran'ireny dia mivahiny sy miantrano any anatin'ireny trano mpanompon'Andriamanitra maro izay vonany andray any dada ireny izy. Zany lalana Antala zany atsika izay efa tany. Avy eo dia nanao fedina fototra ny FPVM ao Full Point i dada tamin'ny 28 septembre 2022 teo izay niarahana tamin'ny sampana Gaëtan. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, tompony lanitra sy ny tany, izay milaza hoe any Jehovah ny tany sy izay rehetra ao aminy. Zany no angadianay fototra eto mba ho rava atao ny asan'ny Satana sy ny maizina rehetra fa manomboka izao dia Jesosy Kristy tompony ty tany ty. Jesosy Kristy koa no anorony ary izy niaro azy miaraka amin'ny anjeliny rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Mandrakizay Fa eo andalam-panorenana moa ny fiangonana amin'izao ary mino isika fa ho vitaingana izany fiangonana lehibe zany dia rehefa manao tafika masina sy rehefa manao vacances Full Point zany tsika zanaka fiangonana dia tsarofa efa misy fiangonana FPVM lehibe ao amin'izany toerana zany. Saorana ny sampana Gaëtan maniara ny asa sy nanatanteraka izany fotoan-dehibe izany. Sotre jery kely ranomasina aloha an'izay mbola tsy afaka makany. Herinandro vitsivitsy zay dia nanatanteraka ny fanokanana lehibe tsika tao Ambohidanerana ny 9 oktobra 2024 izay nanokanana mpiandry mihoatra ny 700 sy iraka marobe ihany koa. Fifaliana koa teto satria nahazo tany lehibe tsika, nisy nanolotra tany lehibe ny Toby Ambohidanerana dia efa teo amin'izany toerana izany nanatanterahana ny fanokanana. Dia manentana antsika foana no anandreny tobintsika ireny satria mila fanampiana izy amin'ny fikarakarana ny toerana rehetrarehetra mba ahafahana mandray antsika sy ahafahana manatanteraka ny asa fanompoana ohatran'izao. Vao vita izay dia nakany amin'ny faritra Dego indray dada tonga tany Antsiranana izy nanatotosa ny vahiny tao amin'izany toerana izany ary nanomana ny fanokanana izay atao tany amin'izany faritra izany.
rehefa tonga amina toerana ohatr'izao dada dia mampianatra foana, mampianatra ny mpianatra sy mpiomana mba ampitovy ny fomba fiasa rehetrarehetra amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Io ny FPVM fiadanana izay ao Antsiranana. 20 kilometera ny ala teo dia nitsidika ny tany ambanin'ny ravikazo indray dada, tany amin'izany hoe FPVM Dasimavo zany. Ratsy ny lalana fa tsy nanaiky dada raha tsy tonga tany amin'izany nitsidika an'ireo zanaky ny fiangonana any ambany ravikazo. Dia dada moa olona tia mandeha tongotra dia nivoaka tao anaty tomobily izy dia niaraka tamin'ny vahoaka marobe ohatr'izao foana izy a. Rehefa tonga amina toerana ohatr'izao mandeha tongotra ary tena fifalian'ireo mpino a, fifalian'ireo zanaky dada marobe mitsena anazy a amina fotoana ohatran'izao a, tonga ny amina toerana lavitra be ohatran'izao. Zay Jesosy dia vahiny andry mandalo ety miarahabanao. Ianao tena tompon-tany, ianao ny tompony tany izay rehetra ho aminy, ka dia mangataka noho izay fenonao ny fahasoavanao ny tanàna. Amporisihantsika sampana rehetra rehefa manao tafika masina mba ho tonga. Ohatr'izao dada rehefa mikotrana, ary dada dia tena ray aman-drenina mikotrana. Fianaranao antsika mihitsy a, mahatomady sy mahasalaman-dada ohatran'izao a, no maka rivotra sy ny mandeha tongotra sy ny manao fanatanjahantena kely ohatran'ireny. Dada tena tia manao découvert ohatran'izao a, mijery toerana sy mahafantatra ny tantara ny toerana ohatr'izao tena isan'ny mahaliana ny dada. Dia manana fotoana izy ihany ahafahana mandehandeha mba mitsidika an'ireny toeran'ireny, mitsidika ny zanaky ny fiangonana ny tokantrano izay manasa sy sakafo dia tena misakafo zareo e. Vita ny tany Dego dia niverina kely izy anako ambodiny fe izay anaovana ny isan-keritaom-pifoazana ahafahana manokana. Dia fifaliana be ohatr'izao foana ny fitsenana ny dadany amin'ireny toeran'ireny. Izao ny fifalian'ny zanaky ny fiangonana mandray any dada, fifaliana ho azy ireo zany. Misy amin'ireo maro be ny sambany vao mahita an'izany dada randrena atoandro zany dia tena faly izy. Namelatra ny lambahoany mihitsy ny vehivavy nahafahany dada niditra tao anatin'ny tempoly no ny fihetsepon'izy ireo. Tsidika toerana maro dada, mandeha tongotra amina toerana maro dia notontosaina ny 20 sy ny 13 novambra lasa teo ny isan-keritaom-pifoazana tao amin'ny toby FPVM Ambondrony Fe izay nanokanana ireo mpiandry maro tany amin'izany toerana izany. Mahery izatrany dada, mirary soanao izahay zanakao, mivavaka ho anao hatrany ihany koa izahay mba halava ny andro iainanao, ahafahanao manatanteraka ny asanany rano Jesosy ianao. Hotahiny Jesosy manokana ianao, ry dada Randrena Toandro Jean Joseph. Misaotra dada.
zay na raha ntsika tao anaty fotoana fo zay niazakazaka ny tanterano zao mpanompon'Andriamanitra zao tao anatin'izay fotoana zay mety tsy ahitantsika azy eto amin'ny tanànan-drano dia mitsidika an'ireny zanandreny dada mampahery an'ireny zanandreny izy ary mampianatra an'ireny zanandreny izy mba samy ho iray antsika rehetrarehetra ary samy andova ny lanitra avokoa. Misaotra dada malala. Na ny tanora mbola matanjaka ary tsy maharaka an'izany azakazaka atao amin'ny dady zany. Misaotra dada ny amin'ny fitarihanao amin'ny fiangonana ary mbola fitsidihanao ny any ambany ravinkazo any na dia efa zao ary ny fahalehibiazanao ny tompo mbola ombanao mandrakariva amin'izany rehetra izany. Tonga amin'ny fotoana kosa isika izao ry havana izay anaovana amin'ny fanatitra amin'ny marika hita maso avy any amintsika tsirairay avy any anohanantsika n'izao ray aman-drenitsika izao ka dia ny tompo dia niteny mandrakariva hoe izay manome fifaliana no akasitrahan'Andriamanitra. Ataovy izay azon'ny tananao atao fa ety ambonin'ny tany no afaka manatanteraka an'izany tsika fa rehefa any amin'ny lapan'ny voninahitry ny lanitra any fideranan'Andriamanitra mandrakariva no atao any amin'ny lapan'ny voninahitry ny lanitra. Eo fanatazana ny fanatitra mirakitra voalohany sy ny amin'ny panier dia ny sampana CFF no hitondrantsika amin'ny antsakira fideranan'Andriamanitra ka dia iroso avy hatrany ary tsika ndao ry sampana CFF asan'ny rato ny antemanareo. Feel
felice domani la vita akaiky laono tena mahatsara amkiza iraketany fokotsy anamina efaramotiny anao waisitsonimura ombayatau anulisamira wanenina cessation sambe siasatau ciamberi nitsunya tenamena sama natuka faamya irerana anadewa tokosipetulai tinaumbana kesa Kopitaka cessation kiverina mina Ipune varesi itala wamina Andafe nevaka kameraya Amerani eluni lepetra vitane dia mbola ho amintsika mandrakariva nefa fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Dia faly miarahaba antsika rehetra koa nahatratra ity andro lehibe androany ity, ary miarahaba ny Ray aman-dreny Dada Randrena Toandra nahatratra izao andro lehibe izao, ary dia Jesosy Tompo ane mbola ombanao mandrakariva Dada hiara-mandeha aminao hatrany ane izy, ary hanafihery anao amin'ny asa rehetra izay nampandraketon'ny Tompo aminao. Dia toy izao indray ny voady voaray tamin'ity tapany hariva ity, vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Apafolikarena Jesosy eo misaotra no natratraranao nanasitrananao ahy tamin'ny aretina nahazo ahy sy ny arahanao ny asa tamiko. Mankasitraka indrindra Jesosy eo vola 5,000 ariary atolotra ho an'ny Dada mangataka vavaka fa miady amin'ny devoly-janga noho ny fitsiriritany lehilahy manodidina. Tsy misy soratra 5,000 ariary rakim-pisaorana voninahitra ne ho anao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy-masina noho ny famindraponao indro ny ampahan-kely tamin'izay nomenao ahy vola 2,000 ariary atolotra ny plafond 4e étage kely Tompo fa ny fomanolotra no be dia be. Ko satria efa vita ny fanatitra dia hiomana amin'ny procession isika aloha. Eny ary havana araka ny nambarako tery am-piandohana fitariana fotoana alahady hafa ny androany tsy tahaka ny alahady mitandrina mahazatra hatramin'izay, satria alahady atrehantsika ny alahady mitandrina amin'izao faha-20 taona ny fiangonana FPVM izao. Noho izany dia tonga amin'ny fotoana hanatanterahana ny procession isika izao. Ka milohan'ny ny hanatanterahana izany procession izany, andehantsika hitsangana hanao ny laharan-kira voalohany ao amin'ny fiarahana fiderana izay efa natao teo, ka ny andininy fahatelo no ataontsika. Lalam-baovao izay mikodany no diavinay izao no fenonao fampanantenana sy fiainam-baovao. Fa indro tazana eto ilay kanany nampanantenanao ray satry foana hira fiderana mba hisotranao zahay. Hitsangantsika ry havana.
voninahitra ny eo an'andriamanitra irery aminy. Halleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, endrika voninahitra tany rehetra. Amen. Mipetraka ny fiangonana ary dia miroso avy hatrany amin'ny fanatanterahana amin'ny procession isika rehetra ho anareo vehivavy tahaka amin'ny fandaminana eto amin'ny fiangonana eto mipoketra anareo rehefa manatanteraka ny procession. Dia mbola mitohy ny famakina ny voady. Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Rakim-pisaorana Jesosy eo misaotra betsaka ny amin'izay rehetra ataonao miseho eo amin'ny fiainako na soa na ny ratsy. Omeo fo mahazaka Jesosy eo mangataka fidiram-bola maharitra mba ahafahako mamerina ireo volan'olona rehetra. Mangataka vavaka amin'ny dada vola 10,000 ariary ho an'ny dada. Misaotra Jesosy noho ny fitahinao anay ka iny misy vola omena ny dada vola 2,000 ariary ho an'ny alady mpitandrina. Rakim-pisaorana misaotra betsaka Jesosy eo fa vita soamantsara ny lavarangana sy ny tohatritsika dia mbola petraka feno am-pelatananao ny asa rehetra izay mbola atao amin'ny trantsika io. Vola 2,000 ariary ho an'ny plafond 4e étage mangataka hira fihirana fanampiny tsy hainay ny anginy. Ampahan'ny vola azoko tao io Jesosy ny asa ataoko vola 10,000 ariary. Apahafolo karena misaotra Jesosy tamin'ny tahinao ny tsena koa indro atolotra anao ny apahafolo izay nomenao anay tamin'ny herinandro iny vola 107,000 sy 2,000 ariary atolotra ho an-dada RCJ. Maniry ao Jesosy ny mbola hitahinao hatrany ny tsenantsika ka hitombo be dia be ny etantsika ary mba azo frigidaire sy lafaoro ihany koa. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy ny amin'ny famindraponao sy ny fiasanao mahery amin'ny fiainanay. Mangataka vavaka ho an'ny fiainan'ny zanako mianadahy sy ny asa fa mbola anampo anao izahay ary mbola anompo anao izahay ary mbola hompanomponao hatrany vola 9,000 ariary ho an'ny dada RCC. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Misaotra Jesosy tamin'ny fitantananao ny fiainako rehetra. Misaotra ny amin'ny fampandehananao ny tsenako fa tena ataonao hafa tokoa ny an'ny mpanomponao. Mbola petrako aminao Jesosy ny amiko rehetra sy ny vady aman-janako. Taomy amin'ny alalan'ny fanahy masinao izy ireo mba ho tonga hiara-nompo eto amin'ny tranonao. Aminao irery no iankinako Jesosy ka manjaka amin'ny fiainako ianao. Tiako ianao Jesosy vola 2,000 ariary ho an'ny pasteur dada, 2,000 ariary ho an'ny radio Fion-Tazantsoa, 9,000 ariary ho an'ny 4e étage fitambarany 9,000 sy 2,000 ariary. Misaotra Jesosy fa no fitahinao dia mamindra fo tamiko tokoa ianao. Ity Jesosy misy vola kely atolotra ho an'ny mpanomponao resy fa vokatry ny foko Jesosy vola 2,000 ariary. Jesosy eo misaotra amin'izay rehetra miseho eo amin'ny fiainako. Omeo fo madio aho mba ahazaka ny fanenjehana sy ny fizahan-toetra. Ny ampahafolony tamin'izay noraisiko volana oktobra 7,000 sy 2,000 ariary ka 10,000 ariary ho amin'ny dada RCJ, 7,000 ariary ho an'ny pasteur José Alain akady efajoro, 10,000 ariary ho an'ny fiangonana. Tsy misy soratra 500 sy 3,000 sy 2,000 ariary. Rakim-pisaorana voninahitra ny eo anao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina noho ny famindraponao indro ny ampahany kely tamin'izay nomenao ahy vola 2,000 ariary anaovana ny plafond 4e étage kely tompo fa ny fomanolotra no mameno azy ka mba ho voninahitra ao dia mba ambino sy tantano dia ho anao irery ny dera sy ny aja ary ny voninahitra vola 2,000 ariary. Dia toy izay indray ny voady voaray tamin'ity tapany hariva ity voninahitra ho an'Andriamanitra rery ary fa fiadanana kosa ho arotsany amintsika tsirairay avy. Dia mandra-pahavita amin'ny procession mangataka ny chorale isika hitondratsika ao anatin'ny antsa fiderana ao amin'izany hira fanandratana fiderana sy fiakofana eo anatrehan'Andriamanitra izany.
Sanya Fai haru panzaka Panzaka ni panzaka Kuyadero mengkalaza Sanya Fai haru panzaka Panzaka ni panzaka Kuyadero angkalaza Lemi teha fama Bau fisa kuran Ile hanji amanit Midai fiye iuwa Lemi teha fama Bau fisa kuran Ile hanji amanit Midai fiye iuwa Fitaia, faia,
toizatsika milaharakira fahinina amby roapolo amin'ny firana fanampiny ary eo anatin'izany ihany koa no anatanteraka ny procession ny sampana CFF enina amby roapolo amin'ny firana fanampiny. Sotra tompoko tazana nareo tsirairay aby hay anina mbola ao hay anina mbola ao reny fotsy volo efa tana tsaroko mihitsy fa tena zokolo be mihitsy mbola ao ihany faly ane Jesosy am'izany tsy vitany hoe faly ihany izy fa manka sitraka foana na ny aty amiko aty aza reo no miara-milako Jesosy reo no mpitaritafika reo no mahery fo reo no matory ny filazantsara mihoatra no mpitandrina rehetra eto ambonin'ny tany mandra-pahafatana
raha miaramila ianareo nampitandro filaminana efa nizarainy teto daholo ny gradiny ao ny generalina ao ny kapitenina zany miaramila an' Jesosy zany neka tena lehilahy mahery vaika mihitsy zany zany mpiadin'Andriamanitra ao an-danitra ao ireny maro be reny ony a ny miaraka aminareo sapana rehetrarehetra any amin'ny tafika masina ireo no miaro anareo hatrany a velona soma tsara sotra teo zary mpiry miteny eto koa mba mijery hoe le vaovao teo ve mba ao ihany folo kely ny masoko efa natsofoka any amin'ny sampana moa nareo le vao nitokanana teo ay vita maly defa eto izy eo manaraka anareo sa mbola tsy manaraka tokony efa eo atsangano tanany hoe le katekomelina zay tokanana teo a nanjary sampana hoe fa mbola tsy any amin'ny sampana atsangano tana zay fa any amin'ny sampana sotra nareo tsy hitako tsony zay olazaina Jesosy misaotra anareo a izy ane taridalana anareo a iaro anareo a ho ambiny zava-manasatra mamy tiany ny vola ozy a mangidy lavitry ny fato ny fitenenantsika misy lota voninahitra tompony milaza fa mankasitraka foana mankasitraka ka raha mankasitraka dia ianao Jesosy hoe a jereo ny fianarako ataony zany adininareo anga le mpiandry kely tamin'izany niona tamin'ny tompo anaka ho Jesosy inona ny tianao ataoko aminao izy tsy mba natahotra mihitsy ne tonga amin'ny toerana mangina amin'ny alina mangina Jesosy satria nomeny Jesosy rendez-vous izy faly izy nahitany Jesosy sa nandohalika izy sa nyteny izy finony Jesosy mba azonao an-tsaina moa zany fitiavan'i Jesosy zany hoy izy tamin'ilay kala kely hoe inona ny tianao ary ataoko aminao ataovy mahay be a Jesosy zay fotsiny anala sepo izy a raha tsy voalohany izy faharoa teto Antananarivo nanala BPC izy teo a raha tsy voalohany izy a faharoa teto Antananarivo Jesosy rehefa hoe eny dia eny vava mandrakariva meno anareo sampana mihitsy izy satria tena tia anareo sarovo zany dia mandehana foana mandra-patonga antsika rehetra any an-danitra any rehefa rahatr' izay dada mbola hitsena anareo tahaka an'izao tsirairay avy ambavady hoe iny rana memboninahitra Jesosy an'izany sangana amin'izay arsika nolotra ny rakitra dia rehefa manolotra ny rakitra ianareo ane mikipy akipilo maso dia arao le tononkirane fa tsaronao anatinao mihitsy hoe ay ve Jesosy ka tena tia mihitsiny efa 2 arivo taona zay miaraka amin'ny any martyra rehetrarehetra ny apôstôly rehetra ny mpaminany rehetrarehetra ny olo-masina rehetra miaraka aminy any an-danitra any
reo rehetrarehetra zao manamafy aminao hoe tianay dia tianareo anay Jesosy tahaka ny tiavana anay koa ary tsy mandainga izy fa tena tianareo. Tsangana amin'izay tsika n'olotra ny rakirary hoe mikopianao andrenesanao ny tononkira ho anao anaovan'i Jesosy azy. Sotra Jesosy, sotra reo ny miaramila anao, tena mpitaritafika ary amin'ny tafika masina, nazahoanao fanahin'olona manaliny, zany naharavoravo anao, ary zany na mahatamana nyreto olona ireto satria misy fitahina mahagaga ataonao azy amin'ny fiainany. Aseho azy zany Jesosy. Ao ny mpianatra marobe amin'ny saina matsilo faiandrena mba hita vokatra amin'ny fisasarany miaraka aminao izy. Ao ny mpiasa voaka maraintsariva ambinao amin'ny asany izy, ny asan'ny tanany mba ho hitany tokoa fa tsy mbola nandao azy Jesosy zokinay malalanay. Ao zay rehetrarehetra manao na ny asam-pivelomana fidediavana azy eny tsy manana azy fa mbola menao foana hoanina satria misy tananao mahery manolotra na manirakolona hanampy azy ianao. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra anao any. Alohan'ny sarana eto Jesosy dia mba maingavy ianao satria mpanompo-kelinao daholo reo vavak'izay, hivavak'izay Jesosy. Reo indrindra ny atriatrina ankizy tsy misy mahavavaka ny tokantrano satria korotana ny andry. Malahelo ianao amin'izany la ny andro
fa eto izy Jesosy. Reo ny tanora izay nofidinao manokana, mpiara-miasa akaikiny e, mpiara-miasa akaiky aminao, tananao ny tongotrao, solombavanao tahaka ny misesy asa any an-tany lavitra any. Ny angatahako aminao Jesosy, eto amin'ity toerana ity ihany ny tenenana hoe raha eto amin'ity toerana ity nareo mivavaka, miaino anareo any an-danitra aho. Dia mba miangavy a Jesosy, ho maripaka sitrandra ninninona vavaka tononony tanterao ny tenina hoe inona ny tianao ary ataoko aminao, inoa ny vavaka i Jesosy. Sotra Jesosy, ngataka aminao aho, reo ny vavaky ny ankizy, vavaky ny tanora, vavaky ny miaramila, be kotry maro olatra teo amin'ny fanomponanao. Ho porofo ny fankasitranao azy ndreto izay mangataka tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy zay minoy ny vavaka, dia hononony izany Jesosy. Sotra Tompo, mpanomponao mangataka izany, ary ho mpanomponao izay amin'ny andro iainanay, rainay izay ny an-danitra, omasy fanjakanao ny sitraponao ny any an-danitra, beonay ny niana sahazo anay, ary mamela hanelokay tahaka naminanay izay meloka taminay, ary tondrany amin'ny fakapanahy manafanamy anao fanjakana sy ny hery anonahitra mandrakizay. Amen. Raisony tsodrano ho Jehova tompony maro aminao, zany ho Andriamanitra ao, tanako avana amin'ny fahamarinana sy ny heriko, zany ho hitantanako anao, kaza matahotra na miherikerika foana. Ary aza manao hoe mbola zaza ka tsy mahay miteny, fa fony anao mbola tsy teraka akory, efa anao amasiniko, ombanao zay rehetra lazain'ny vavanao. Sotra Tompo, anao ny deranao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Jehova o iana maza nandeha sarere tizamana tsanga Sotra Jesosy, voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any. Alleluia. Masina, 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 Jehova tompony maro, enika na tany rehetra. Ho tanteraka tokony izany ny anarana raisiny zanaka ary masina. Sotra Tompo, dia tain'Andriamanitra daholo azakimy. Zay dia maharetatra amin'ny farany.
izay mulia. Hamonze tani pamunzi vai harekava puro hamunzi zare siti akasu tu yatani safe ufa uri na chani muli hamonze tani pamunzi vai harekava puro hamunzi zare siti akasu tu yatani safe ufa uri na chani. Saya rahazuna kuhutamai Humukutse hana hukahagai Simisi adu itu kiaeti Tivotako ina hadu ulie Saya rahazuna kuhutamai Humukutse hana hukahagai Simisi